Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen. Manolotra anao vaovao. Tompoko lafinaritra tompoko vavy ankafaliana indray no tsy dia nantokatranotsika ary anasana ihany koa ny anarana ohatra amin'ny farany fampalalam-baovao ito amin'ny fahita lavitra ma TV maromaro indray ny vaovao voangon'ny mpanao gazety namana tamin'ity androandroany ity ka dia hotaterina amintsika izany sy antonany amin'izany ary ny fanohan-kevitra izay noentin'ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta mahakasika ny toedrara politika somary mafapana tatoato zay ny lafim-baovao eo anivon'ny jirama ihany koa ny tsao mandeha mahakasika indrindra ny kalitaon-drano sy ny fanapahan-kevitra ary ihany koa ny fepetra ny raisiny ity orinasa-mpanjakana ity manodidina izany nazahoana akom-baovao ihany koa ny makasika indrindra ny fandraisam-pitenena ny folohan'ny repoblika Andriamatoa Rajaonarimampianina atao anatin'ny fivoriana ny arahana tamin'ny firenena mikambana araka ny fanambaran-teny am-piandohana dia asaina mpanajana ianao anaraka tamin'ny farany ny fampalalam-baovao efa eo ampidiniana ny makasika ny fanamboarana ny route du pape amin'izao fotoana izao ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny repoblika misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana raha ny fantatra aloha dia tsisy ny fandravana amin'izay manamorona ny route du pape izay saingy tsy maintsy nisy kosa ny fiaonana teo amin'ireo fokotany voakasika ity tetikasa ity. Nandray ireo tompona andraikitra avy any fotony amin'ireo fokotany lalovan'ny lalana route du pape ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana ny alaka amin'nisy 2 septambra 2024 teo avy eo am-boribory-tany fahadimy sy fahenina ireo fokotany ireo araka ny fantatra nandray sy nen'ireo fitarana ny mponina ny tompona andraikitra ny M2PAT nandritra fiaonana eo milaza ihany koa ny teknisian'ny ministera fa tsy mbola misy loatra eto ny fikasana andravatrany hisy matsy ny fanadiadiana ifotony amaritana ny drafim-panajariana mety sy mifanaraka amin'ny filan'ny mponina ho tanterahana ny atoerana mialohan'ny zava-drehetra io fanadiadiana atao io noho izany no andinika amin'ny antsepriny ireo fangatan'ny mponina rehetra sy amaritra ny asa tokony atao mba hanafanana ny fitohanan'ny fiara ny amin'ny fatrambo-manarina sy ny manodidina iny. dia sorana betsaka zany zareo satria miemy any etaeta vahoaka satria mafika mivahoaka mihitsy zany loravana-trano zany voalohan-teny fa dia misaotra ny mpitondra fanjakana ny tenako lohan'ny fotany ambony vovokely fa dia mieno ny feoan'ny vahoakana ambony vovokely ny mpitondra fanjakana satria dia misavo vokokoa ny sain'ny mponina teto aminay noho ny taratasy izay ny afisianay moa izay avy any aminareo amin'ny hoe misy ny fandravana fanamboarana ny trano nanena faliny ireo mponina toeran'izao fiaonana izao avy hatrany izany izy ireo dia nanaisitra ireo sora-baventy manohitra ny titetikasy ity tao aorian'ny fiaonana io tsy hitsahatra eo nefa ny M2PAT mbola ihana mivantana amin'ny mponina eny an-toerana mantsy ny tompona andraikitra ny ministera amin'ny herinandro mitsidika io.